Riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo ampitombona aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Anio alahady fa 7 ny volana Novambra taona 2024. Alahady natao hitondrana ambavaka sy ampahirezana ny Sampana Mpanazava Tily FJKM ary ibanjinantsika ny lohevitra manao hoe Tsenao amin'ny fihaviany ny Tompo. Hidera sany voninahitra n'Andriamanitra isika riavana amin'ny famakiantsika miaraka ny salamo 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 ny 1 sy ny 2. Salamo 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 ny 1 sy ny 2. Arahantsika hira amin'ny FTV-AFiFaB laharana faha1 sy 700 ny voalohany ihany aorian'ny vavaka isika vao mipetraka. Mitsangana riavana hisaotra sy hidera an'Andriamanitra isika. Salamo 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 ny 1 sy ny 2 manao hoe: izay matoky an'i Jehova dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema no anodidinan'i Jehova ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Iombona mivavaka fiderana isika riavana. Ry Andriamanitra fideranay eo, Andriamanitra Tompo ny zavatra rehetra, Andriamanitra mpandahatra ny fiainanay, ilay tianay hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Misaotra anao zahay ny amin'ny famonjenao anay, no ny amin'izany fitiavan-dalina nasehonao anay, fa matoa izahay toy izao. Mahatratra izao alahady fa 7 volana Novambra. Alahady ny SaMpaTi FJKM izao dia teo ny fahasoavanao, ary eo hatrany ny fahazotoanay miaraka aminao mandrehitra ny jiro teny anatinay. Miorina tsara amin'ny finoana izahay ary manatanteraka raha teo ny fanompoanay. Manantena izay Tompo fa mamindra fo sy mamela heloka anay ianao no ny amin'ireo fahatsontsahanay, ny fahadisoanay, ny fahotanay teo anatrehanao. Satria Tompo dia asa fanabeazana, fampandrosoana no imasoana izany SaMpaTi izany, kanefa dia tsy mahatanteraka izay takina amin'izany izay ka dia mifona sy mibebaka eto anatrehanao, mangataka famindram-po, famelan-keloka, mangataka indrindra ihany koa ny fanatrehanao izao fotoana izao. Ho voninahitro Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tomponay. Amen. Mahazo toerana ianareo riavana. Iroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika izao izay alohavany 10 minitra an'ny sekoly lahady ao ny tompon'anjara tandrifizany. Fa mialoha izany dia nihira fa 8 sy 700 ny 1 voalohany ihany no iraintsika dia miroso amin'ny 10 minitra ny sekoly lahady isika. Sim.
Sampana Tily dia faly miarabantsika amin'ity andro anio ity ary manolotra antsika izao ten'Andriamanitra izao ho an'ny ankizy sy ny tanora. Mangataka antsika ankizy rehetra sy tanora rehetra ary fianakavian'ny Tily mba hitsangana. Hivavaka isika. Misaotra anao izahay Tompo Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao ny amin'izao fotoana nomenao an'ny ankizy sy ny tanora izao. Manana ambara aminay ianao Tompo ary mifanainao masina no angatanay feno amenao anay ahafahanay mandray izany teny avy aminao izany. Dia misaotra indrindra Tompo. Amen. Tsy mipetraka isika fa andeha sokafy ny baibolintsika. Andeha jerentsika ny Galatiana 4:9-7. Galatiana 4:9-7. Dia andeha rahantsika mamaky izany teny izany. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoan'andro no izinjantsika raha tsy reraka isika. Andao hoe rahantsika mamerina. Aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoan'andro no izinjantsika raha tsy reraka isika. Amen. Maza ho toerana ianareo. Tantara iray no ndehaka antsika afatra avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Indray andro nisy tovolahy anankiray tena nanam-paniriana izy anoho ny fianarany. Noho ny tsy fananany anefa dia tsy nahatanteraka izany izy fa niezaka kosa izy dia nitady nanao asan-tselika entina nitady vola anohizan'izany fianarany izany. Ny livreur na ireny hoe manatitra entana isan-trano ireny no nataony tamin'izany. Ary indray andro izy rehefa nanatitra taratasy dia tonga tamin'ny toerana anankiray, trano anankiray misy rihana ambony izay. Efa reraka dia reraka izy nefa tsy maintsy ateriny ity entan'olona ity. Lasa izy nandeha niakatra. Nefa tonga tany amin'ny trano izy dia ramatoa lehibe anankiray no namoha azy. Rehefa avy niarahaba izy dia hozy izy ty ramatoa lehibe hoe mandrosoa ianao dia niteny izy hoe tsy afaka handroso tompoko fa ny andro efa riva be moa za koa mbola maiky ny asa tsy maintsy mbola tanterahana. Dia niangavy anazy ilay ramatoa be. Mandroso moa re vetivety dia farany nanaiky any izy dia niditra. Ary rehefa niditra izy dia hozy izy ilay ramatoa hoe andraso vetivety fa mipetraha ianao. Lasa izy nakany an-dakozia naka ronono erany kaopy. Nomeny an'ity zazalahy izy sady hozy izy hoe hitako fa tena reraka dia reraka ianao fa tia sotroy ty ronono ity. Dia sotroin'ilay zazalahy ilay izy. Rehefa voasotrony izy dia lasa izy nandeha. Misaotra indrindra hozy izy miantso an'ilay ramatoa be dia lasa izy nandeha. Taona maro taty aoriana narary mafy ty ramatoa ty. Ary rehefa narary izy dia tsy maintsy nentina niditra hôpitaly. Rehefa niditra hôpitaly izy dia hozy izy nitany satria izy avy any ambanivohitra. Dia hozy izy ny dokotera hoe tena tsy vitana eto ty fa mila makany andrenivohitra ianao mitsabo fa any no mahavita an'ity. Noho izay aretina tsy vita teo izay dia izy mivady no niaraka nandeha nakany andrenivohitra nandeha tamin'ny hôpitaly lehibe anankiray. Rehefa tonga tao amin'ny hôpitaly lehibe io ary izy dia nampidirina ny dossier. Hitan'ilay lehiben'ny hôpitaly mombamomba n'ilay ramatoa dia taitra be izy sady nentanentana be satria nampatsiahy anazy zavatra anankiray nyty ramatoa be ity. Any ka hozy izy miantso an'ny ifeny rehetrarehetra na tsony daholo ny tao amin'ny hôpitaly dia niteneny hoe karakarao tsara ity ramatoa ity dia omeo azy izay fanafody rehetra ilainy hitsaboana anazy ary jereo akaiky ny fahasalamana. Vokatr'izay dia vetivety foana dia salamy ramatoa be ary ivoakan'ny hôpitaly. Rehefa nivoaka ny hôpitaly izy dia avy ilay vadiny nangataka hoe mba omeo ny fakturan'ny hôpitaly andoavana ilay vola. Rehefa tonga teo amin'ny tompona andraikitrany izany izy dia kivy ary tena valaketraka satria nijery an'ilay vidim-panafody izay lafo dia lafo nefany tsy manam-bola entina natanterahana an'izany. Ny zavatra nahagaga nefa dia izao. Rehefa namaky an'ilay karazana fanafody rehetrarehetra izy tonga nitary amin'ny farany dia nosoratra tao hoe efa voaloha ny vidim-panafodinao.
Dia nisy soratra hoe efa voalohanao amin'ny alalan'ny kaopy feno ronono ny faktioranao. Tonga saina amin'izay tsy vadiny. Zay nge ozy izy mbola tsy nandoa ka io ozy izy ny zava-misy. Dia niteneniny tamin'ilay ramatoa. Rehefa nandre izany ilay ramatoa dia nitomany izy ary tadidiny fa aya ilay lehilahy nanao facteur izay nanatitra taratasy tao aminy izay nomeny ronono ity lehiben'ny hôpitaly ity. Inona ny afatra araka izy? Ny afatra dia izao hoe ny hetsika tsara rehetra ataontsika dia mitarika fiovampiainana ho an'ny olona ampitsika ary mitondra famonjena ho amin'ny fiainantsika manokana. Noho izany mazotoa mizara ny soa manaova ny soa mandrakariva fa tsy ho very akory izany rehetra izany. Araka ity teny ity izay hitantsika ao amin'ny Galatiana 4:9-7 ity hoe aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Hivavaka isika. Jesosy ampianaro izahay ahay ho fitiavana amin'ny hafa sy ho tia manao soa. Misaotra Jesosy. Amen. Mialoha ny vavaka sy famakina misesy ny perikopa an'io riavana dia nira fa 7:70 7:70 andao ny andininy voalohany no iraintsika dia mitsangana miaraka amin'izay ireo hamaky mifandimby izany tenin'Andriamanitra izany. Vavaksika Andriamanitra, misaotra noho ny fitantananao anay, misaotra fa mbola nahatratra ity andro anio ity indray izahay. Dia raha iroso amin'ny famakiana ny tenao ary izahay dia ny anjelinao anindry ny lehilahy mpanomponao, fanahinao masina hitantananay hanome fifantohana anay hatrany. Dia aminao Jesosy nanaovana asa vavaka izany. Misaotra ray. Amen. Iaraka maksian'ny teny soratra masina sy Joela 1:5-20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Indrisy ny andro fa efa ombotra ny andron'i Jehovah ka tahaka ny loza tsy toa avy amin'ny tsy toa ny fihaviany. Moa tsy efa tapaka teo imasitsika fa ny anina. Eny, ny fifaliana sy ny faharavoravoana tsy ao an-tranon'Andriamantsika. Matimaso eo ambanin'ny baingan-tany ny varina fafy. Foana ny sopotra, mirodana ny trano fitehirizam-bary, fa nalazo ny vary. Indrisy ny fitoeran'ny biby. Very hevitra ny omby andiany, satria tsy misy ahitra ho azy. Eny, na dia ny andininy ondry amanosy azy dia mijaly noho ny eloka. Jehovah, ianao no hitarainako, fa efa levon'ny afo ny kijana any anefitra, ary nisy lelafo efa nandoro ny azo rehetra any an-tsaha. Na dia ny biby any an-tsaha aza dia mihanahana miandrandranao, satria ritra ny renirano, ary efa levon'ny afo ny kijana any anefitra. Amen. Mbola ho itoizantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Marka 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:70. Marka 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa amin'izany andro izany, raha afaka izany fahoriana izany, ny masoandro ho amaizinina.
ary ny volana tsy haneho fahazavana, ary ny kintana iraraka avy eny amin'ny lanitra, ary hozongozonina ny hery izay ao amin'ny lanitra. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona ny hery lehibe sy ny voninahitra, ary anangona ny olom-bofiny avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, ko fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra fa ny teniko tsy mba ho levona, fa ny amin'izany androna ora izany dia tsy mahalala na dia ny anjely any an-danitra, ary na dia ny zanaka azy afa-tsy ny iray ihany. Mitandrema ny ambena ka mivavah fa tsy fantatrareo izay havian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona mandeha ivahiny izay mandao ny tranony ka manome fahefanany mpanompony, ka samy notolorany ny raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasay ny ambina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompo-trano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory, ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra, miambena. Ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina. Zany dia ho hitantsika ao amin'ny apokalipsy 2:20, ny 9 ka hatramin'ny 15. Apokalipsy 2:20, ny 9 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia rahantsika mamaky aminaran'i Jesosy. Ary hoy izy tamiko, matoky sady marina ireo tenin'ireo, ary ny Tompo Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga fangana, ary indro ahafangana ao sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Ary izao Jaona no nahare sy nahita ireo zavatra ireo, ary rehefa nahare sy nahita ao dia niankohaka hivavaka teo alohan'ny tongotry ilay anjely naneo ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho, sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Ary hoy izy tamiko, aza sina tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity, fa atongotra ny andro izay manao ny tsy marina, aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto, aoka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa, aoka mbola anao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hiamasina ihany izy. Indro ahafangana ao, ary eto amiko ny famaliko mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna, fa any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandangy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Ny filohan'ny SaMpaTi.Culte FJKM riawana ny tondra antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady ity. Koa melozany toriteny izany dia ho irayntsika eo am-pitsanganana ny hira fa 7:70, ny 9:3 sy ny 9:4. 7:70, ny 9:3 sy ny 9:4. Ndao hitsangana isika riavana anao zany hira izany. Lu
an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alahady anio natokana hitondrana ambavaka ny sampana Mpanazava SaMpaTi manerana ny nosy eto amin'ny sahan'ny FJKM eny hatrany ampitan-dranomasina. Iombonana amin'ny fiangonana ihany koa ny fibanjinana ny lohahevitra hoe Tsenao amin'ny fihaviany ny Tompo. Ny filazantsara araka ny marika 7:12 ka ny 7:30 ihany no horaisitsika handraisana hafatra sy fampahirezana ny amin'izao alahady maraina izao. Mivaky manao hoe mitandrema miambenaka amin'ny vavaha fa tsy fantatrareo izay avin'ny fotoana. Ny filazantsara araka ny marika 7:30 ny 1 ka hatramin'ny 7:30 dia mirakitra ny lahateny nataon'i Jesosy teo tendrombohitra izay ahitana fampitandremana amin'ny sesisesy ny amin'ny filazana hoe efa miatomitra ny farany, ary indrindra ihany koa ny hamailo mandrakariva ny vahoaka an'Andriamanitra eo amin'ireo fitaka sy loza izay mety iseho eo amin'ny lafiny ara-pivavahana. Hita koa io fampitandremana io eo amin'ny 5, 6, 7:30, 8:30, 7:30. Noho izany, ny amin'ny fahafantarana fa tsy misy mahafantatra zany andro hiavian'ny Tompo zany afa tsy ny ray ihany no mahatonga izany fampitandremana amin'ny sesisesy ataony Jesosy izany. Mila miomana isika hitsena ny Tompo, ary ny vahoaka mpino indrindra no afarana amin'izany. Izany no andraisantsika ny 7:30 ka misy baiko 3 farafahakeliny no raisitsika ao amin'ny 7:30 zany ho an'ny mpino izay miandry ny fihavian'ny Tompo. Baiko voalohany manao hoe mitandrema. Ireto no antony nahatonga ny fampitandremana nataon'i Jesosy araka ny hita eo amin'ny perikopa ihany. Iseho lany ny famitahana ara-pivavahana sy ny mpaminany sandoka, filazana ady, loza samihafa. Amin'ny 5 ka hatramin'ny 9, 20 ka hatramin'ny 7:30. Hisy ny fanenjehana ny mpino amin'ny endriny samihafa izay hitantsika eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 12. Ny mahatomitra, ny mahakaiky, ny mahatampoka, ny mahatsy ampoizina ary ny mahatsy fantatra ny andro hiavian'ny Tompo no antony zany fampitandremana izany. 12:30, 5:30 no ahitantsika an'izany. Ny dikany hoe mitandrema dia miomana ary indrindra koa miaro tena mba tsy ho voasarika na tsy ho voatariky ny zavatra tsy izy. Jesosy koa dia mampitandrina ny mpianany mba tsy ho azony masirasira ny fariseo sy ny sadseo ao Mateo 5:12. Araka izany ny mpino vonina hitsena ny fihavian'ny Tompo fanindroany amin'ny mampanjaka sy mampitsara azy dia mila mitandrina mandrakariva. Tandremo aza variana miomana mandrakariva fa ho tampoka ny fihavian'ny Tompo. Tandremo mba tsy ho voataona ny fampianaran-diso sy familindalana samihafa. Tandremo mba tsy emotra fa miseho lany ny fanenjehana ny mpino sy ny fiangonana. Riavana, moa tsy ireo voalaza ireo va no zava-misy miseho lany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, indrindra eto amin'ny firenentsika. Aoka ho mailo, aoka ho malina ianao ry zanaky ny fiangonana, mba hiezaka halala sy hankatoa ny tena voalazan'ny soratra masina. Mampahery hatrany anoho ny fitandremana ho andreo izay efa manao an'izany, fa ho an'izay mbola varim-bariana kosa, ho an'izay mbola mangatakandro fanairana ho anao zao tenin'Andriamanitra zao, indrindra hifoazanao sy hitsangananao, ary indrindra mba ho tanteraka aminao ilay baiko hoe mitandrema. Fa hoy soratra masina, tandremo fandrao voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo,
ka lavo iala amin'izay iorenanareo. Petera 2:7 tapany 4. Izay no baiko voalohany miantefa amitsika eo ampiandrasana fihaviany tompo dia hoe mitandrema. Fa ny faharoa dia hoe miambena. Hitantsika zany amin'ny 7:30 tapany voalohany, 5:30 tapany voalohany ary ny 7:30. Io fiantsona iambina io no namaranan'i Jesosy lateny nataony teo an-tendrombohitra Oliva satria tsy misy olona hafantatra mihitsy izany hoe ny fiverenany indray izany. Tsy misy mahafantatra na ny andro na ny ora marina hitrangana zany. Ny Mateo 4:20 dia milaza mazava kokoa ny amin'izany hoe miambena. Endrika mandidy amin'ny fotoana ankehitriny izay milaza fiambenana tsy miato amin'izao fotoana izao ary fiambenana mitohy ary tsy manam-piafarana mandra-piavin'ny Tompo eny amin'ny rahony lanitra. Ny antony fiambenana ankehitriny afako dia izao hoe tsy ny amin'ny ho avy fotsiny ihany dia satria tsy mahafantatra zany fotoana hiavian'ny Tompo akazy zany ny mpino amin'izao fotoana izao. Amin'ny dikateny hafa ny miambena dia dikany hoe aza matory ary adikany ihany koa hoe miareta tory. I apôstôly Petera dia nandidy ny kristianina rehetra mba hiambina ao amin'ny Petera 1:5-9. Arak'izany ry havako, ny mpino mitsena miomana ny amin'ny fihavian'ny Tompo dia miomana mandrakariva sy miambina. Ry havana, efa akaiky ny fihavian'ny Tompo, miantomotra, tsy apozina, tsy maintsy miambina ary tsy maintsy mahatoky ara-panahy ny mpino rehetra eo anatrehany zany. Ny mpino rehetra dia samy nantsoina ho vonina lalandava ara-panahy ka hiandry ny fiverenan'ny Tompo, tsy maintsy miraiki-po tanteraka amin'ny Tompo ny mpino mandra-piavina. Mila misikina sy vonina mandrakariva ny mpino eo ampiandrasana ny fotoana izay tsy fantatra. Efa miatomotra ny andro ry havako. Ndao ny fiverenan'i Kristy rery ihany no ataontsika ho zava-dehibe ary io ihany no andrasantsika fa tsy izay fisehoan-javatra rehetra tenenetsy sy teneniny roa ary mety ho SaMpaTi ny fiatomboany ary mety amin'ny fotoana tsy apozina. Tadidio fa manatrika hatrany ny mpino Jesosy amin'izao fotoana izao ary mandra-piaviny eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ny fiangonana voalohany ry havako dia efa niaina n'izany teny hoe miomana amin'ny fihavian'ny Tompo izany ary tena nino an'izany fa tsy ho azy ireo fotsiny zany baiko hoe miambeny zany fa ho atsika rehetra miantefa mpino rehetra mety efa mitsika mpikambana sampana Mpanazava SaMpaTi izany hoe mila miambana mandrakarivintsika fa betsaka ireo fahavalo mitady ananim-botra. Mila miambina mandrakarivintsika fa betsaka ireo zavatra samihafa mety amily lalana atsika. Ho anao izay efa miambina dia tohizo zany asa fiambenana izay ataonao zany ary aza mijanona mihitsy, aza mitsahatra mandra-piverin'ny Tompo eny amin'ny rahony lanitra. Fa ho atsika izay tsy mieritreritra an'izany mihitsy fa somary varimbarina amin'ny zavatra maro samihafa, somary lany andro amin'ny zavatra tsy dia mitera-boka-tsoa, ndao fanairana ho anao koa an'io izany baiko avy amin'ny soratra masina ho an'ny mpino izay vonina hitsena ny fihavian'ny Tompo fanondrony zany dia mila miambina mandrakariva. Hoy ny soratra masina hoe miambena ianareo tomoera tsara aoka hitomban-dahy mahireza. Hoy ny Korintianina voalohany 5:7. Ny baiko voalohany teo dia ny hoe mitandrema, ny baiko faharoa dia ny hoe miambena ary ny baiko fahatelo farany dia ny hoe mivavaha. Izao no fanamariana ao amin'ny teny fototra izay nandikana ny testamenta vaovao dia tsy misoratra ao ny teny izay mandika ny teny hoe mivavaha fa ao amin'ireo dikateny samihafa no ampiarahany amin'ilay baiko faharoa ny teny hoe mivavaha miaraka amin'ilay teny eo alohany zany ka manao hoe miareta tory sy mivavaha. Mitovy ao amin'izay hita ao
ao amin'ny marika 5:7-7. Izany hoe tsy afa-misaraka amin'ny fiambenana ny vavaka ry havana. I Jesosy koa dia mampatsiasy sy mibaiko oatrany ny mpanaraka azy mba hivavaka. Soratra masina maro no ahitana an'izany. Mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Filazantsara araka ny Lioka 2:20-5. Ary mbola izy ihany koa no miteny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 2:20-5. Ary i Paoly apôstôly dia niteny tamin'ireo kristianina tany Tesalonika hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, ndao isika mba hanana fiainam-bavaka mandra-piavin'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ny fiangonana FJKM manokana izay misy etsika dia efa manana zany taridalana samihafa mba hananantsika fiainam-bavaka izany. Ohatra mitarika atsika ny sekoly alady amin'ny famakina mofinaina zay tsy misaraka amin'ny fiainam-bavaka. Mitarika atsika ny vondrona fototra laika ny amin'ny alim-piambenana mba hatonga atsika hivavaka. Ny FJKM manokana aza moa dia tena misy an'ilay fotoam-bavaka mifampitohy, le hoe 420 ora, 420 ora ny vavaka. Misy koa ilay vavaka isan'andro efa hitariana atsika zany rehetra izany. Ho anao izay mbola tsy mahafantatra zany dia fataro ary iaina fa tokony hanana fiainam-bavaka, manana fotoana hivavahana ary manana toerana hivavahana isika ry havako. Ny mpino zanaky ny fiangonana miandry ny fiavian'ny tompo. Tanterao ny baiko menanao manao hoe mitandrema, miambena ka mivavaha. Ho atsika ry Sampana Mpanazava SaMpaTi. Efa nisy baiko maromaro no raisitsika nandritra zay taona ny fandimby izay tao anatin'ny taom-pakalazana samihafa, toy ny hoe aoka irehetra ny jironareo. Teny faneva mbola iainantsika mandraka ankehitriny zany. Baiko zany ry havana. Ary toy ny hoe miorina tsara amin'ny finoana. Petera 1:5-7. Sy ny toy ny hoe mitsangana miazava fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava. Voavina kalazaitsika izany tao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny 70 taona nijoroan'ny Sampana Mpanazava SaMpaTi. Fa ankehitriny dia miampy izany baiko izany eo ampiandrasana vonina hitsena ny fiavian'ny tompo dia ampiana indray zany baiko menanao zany manao hoe mitandrema, miambena ka mivavaha. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, izany tenin'Andriamanitra izany no entina mampahery atsika, hoentina manome aina atsika indray ao anatin'ny fanompoana eo amin'ny sehatry ny Sampana Mpanazava SaMpaTi. Koa dia engane izany tenin'Andriamanitra zany tsy andalo fotsiny fa tena hiaina atsika, hiveloma atsika ary ho zaraintsika amin'ny hafa mandra-piavin'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra manao hoe mitandrema, miambena ka mivavaha. Ho an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra. Amen. Hivavaka sika tompoko. Andriamanitra ray, zanaka, fanamasonao, misaotranao izahay fa nomenao ny mpanomponao, afaka nanambarana indray ny afatrao tamin'ity andro anio ity. Misaotranao izahay satria ny amin'izany mpanomponao izany mbola nanambarana indray ny baiko anankitelo izay ho tanterahanay, dia ny miambina, ny mitandrina, ny mivavaka mandrakariva. Misaotra Jesosy ny amin'izany teninao izany. Tehirizo ary izahay tompo mba tena hiambina, mba tena hitandrina ary mba tena hivavaka tokoa isan'andro, isan'andro, isan'ora, isa sekondra, isa minitra mihitsy ary. Jesosy malalo ankehitriny izahay dia mitondram-bavaka ny Sampana Mpanazava SaMpaTi izay manerana ny Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina. Manana birao mitarika azy zany tompo ny ao amin'ny FTV SaMpaTi. Entina hambavaka aminao izany satria ianao Jesosy Kristy no efa nifidy azy ireo.
mba hahafahany mijoro mandrakariva amin'ny asa fampandrosoana izay tena imasoana izao sampana misy anay izao. Io ny tsirairay avy Tompo ao anatin'izany birao izany, ary io ihany koa ny mpikambana rehetra manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina. Ny fitandremana tsirairay misy ny Sampana Mpanazava Tily, ny komiti-pivondronana, ny sinodam-paritany, dia nao Jesosy Kristy hatrany nijery azy ireny tsirairay avy, mba tena hijoro vavimbelinao Jesosy Kristy ho olom-pirenena vanona ary andro ny fianakaviana amin'ny asa fanabeazana ny tanora sy ny ankizy eto amin'ity firenena ity sy ny any ampitan-dranomasina. Tompo malalo, mitondram-bavaka ihany koa izahay ny amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay misy izany Sampana Mpanazava Tily izany. Manana ny mpitarika azy Tompo izany fiangonana izany, dia ny birao ny mpiandraikitra fohy be, ny mpiandraikitra fohy be, ny sinodam-paritany rehetra, ny fitandremana tsirairay avy, dia mitondram-bavaka ny mpitondra rehetra izay Jesosy, ireo mpitandrina rehetra ao anatin'izany fiangonana izany, mba tena hijoro hiandry ny ondrinao izay nanirahanao ireo mpanomponao ireo. Momba azy ireo Tompo amin'izany asa lehibe fitoriana ny filazantsara izay imasoana mandrakariva izany. Jesosy, tsy adinonay ny mitondra ambavaka ny firenenay dia ity Madagasikarana ity. Tsampanao ary hitanao Tompo ny zavatra miseho eto amin'ity firenenay ity amin'izao vanim-potoana misy anay izao. Hitanao tsy miafina aminao ny zavatra rehetra miseho eto amin'izao firenena izao, ka mangataka re mitalao aminao zay Tompo, mamindra fo ity firenena malalana ity, ka raha amin'ity vanim-potoana izay akatoko ny fifidianana mieritreritra ny fidy ity zay Jesosy dia tena mitalao aminao mba homenao mpitondra atahotra anao, mpitondra tena atoky anao, ary mpitondra marina afaka hitondra ity firenena ity, mba hahafahan'ny firenena tena anana anao Jesosy Kristy ary anjakanao tokoa eto amin'izao firenena izao. Betsaka ny tiana angatana aminao Tompo, ny amin'ny tsirairay avy reto, ny amin'ny olona rehetra ny fiangonana manontolo, ny mpino rehetra. Matoky izahay fa ny vavakay dia asandratray aminao isan'andro dia menao valiny izany Jesosy Kristy. Ary tsy feno anefa izany vavaka izany raha tsy atambatray amin'ilay vavaka efa nampianarinao ny mpianatrao manao hoe rainay izay lanitra mbola sinanao tonga ny fanjakanao atao hoe sitraponao etsena ary ny lanitra ny SaMpaTi ary omenana ekay tahaka ny FTV-AFiFaB aza mitondranao fatakana fa manafana anazy amin'ny fanjakana sinery ary voninahitra mandresay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika riavana ny amin'ny fitondrany mahasoa. Koa satria liturjia endriny faharoa tanterahantsika amin'ity alahady ity dia ndeha isika hiaraka hanaiky ny finoantsika, ny fanekemponoana laharana fahatelo no iarahantsika manonona amin'izany. Fanekemponoana laharana fahatelo no iarahantsika manonona amin'izany. Mitsangana riavana hanambara ny finoantsika isika manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra ny taloha indrindra ao mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fon'olona mpanota isika dia maty amin'iretsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'Alahy tokana tombontsika, tonga izy hitady tsy hamonjy ny vera. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy nanambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no vabatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandraisana izay mety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Mahazo toerana riavana.
dia mamerina sy manatitra ny fiarabana antsika rehetra ry havana mahatratra ity alahady 7 volana Novambra fotoana antanterantsika ny alahady ny SaMpaTi FJKM zany, tsy neto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina, koa dia miarahaba antsika rehetra izay manaraka izao Fanompoampivavahana izao inonay fa miompom-bavaka amin'ny SaMpaTi rehetra isika ankehitriny. Hovakiana ankehitriny ny hafatra avy amin'ny FTV SaMpaTi FJKM. Aoka hirehitra ny jironareo arak'izay voalaza ao amin'ny lioka 2:20 mitsangana miazava fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava. Isaia 2:1 sy ny Tesalonianina 1:5. Ry SaMpaTi FJKM miara-misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fahatanteran'ireo asa sy fandaharam-potoana rehetra, indrindra ny fitondran'ny Tompo mahagaga ny fiainan'ny SaMpaTi FJKM. Manatanteraka ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 70 taona nijoroana isika amin'ity taona 2024 ity, izay nomaritsika niaraka tamin'ny alalan'ny fihaonam-be nasionaly izany izay notanterahana tamin'ny 10 hatramin'ny 13 Aogositra 2024 lasa teo tao amin'ny 𝙁𝙤𝙩𝙁𝙁 Antananarivo andrefana izany, izay nitondrana fankasitrahana ireo birao sy komity rehetra niara-ny salahy tamin'izany. Misaotra ny Tompo ary makasitraka ny rehetra izay tonga ary tsy manome tsiny kosa, izay tena tsy afaka niatrika izany noho ireo adidy sy andraikitra samihafa izay nahatana. Koa dia mangataka vavaka hatrany isika mba hirosoantsika. Indro ny afatra atolotra ho an'se. Ny voalohany amin'izany dia momba ny alahady ny SaMpaTi, alahady nasionaly izany. Isa-taona ry havana dia fanaontsika izany ary hitondrantsika ambavaka ny filoha sy ny birao, ny tonia sy ny mpandraharaha FTV, famakina ny afatra FTV, fanohanana ny asa ny SaMpaTi FTV, fandefasana ny rakitra sy adidy aty amin'ny FTV. Koa isaorana isika izay efa mandray anjara amin'izany ary entanina kosa izay mbola tsy manao izany mihitsy. Aoka ry havana ny SaMpaTi isam-pitandremana, samy hanao ny herinandro fampianaram-pinoana ho fampitomboana ny fiainam-panahiny mpikambana sy ny fiangonana manontolo. Afaka manao hetsika hanehoana fijorona sy fahavelomana ho mariky ny fijorona vavolombelon'i Kristy, olom-pirenena vanona ary andry ny fianakaviana isika SaMpaTi rehetra amin'izany. Ny faharoa kosa momba ny 70 taona SaMpaTi. Mikendry hatrany ary izao ny tanjon'ny fahakalazana 70 taona SaMpaTi ry havana dia nijoroan'ny SaMpaTi hatanjaka amin'ny zavatra rehetra, hanana loharanom-bola maharitra izay ho tantanany sampandraharaha fampamokarana FTV izany any SaMpaTi. Fanatsarana ihany koa ny Manasoa ilay toeram-pisakafoanana fiompiana eny ankady efajoro izay atsotsika hoe saha SaMpaTi izany. Isaorana isika 𝙁𝙤𝙩𝙁𝙁 amin'ny fandraisana anjara araka izany dia misy laharany filohan'ny fankalazana 70 taona moa ry havana ao anatin'izany. Koa akatona izany 70 taona SaMpaTi izany ry havana, tanterahana eny Andrainarivo fahasoavana amin'ny 19 Desambra ho avy izao amin'ny 2 ora tolakandro. Ny fahatelo dia jobily fisotroan-dronon'ny Ramatoa Rakotonjanahary volon'ny aina izay ankalazaitsika ny mahampandraharaha azy teo anivon'ny FTV SaMpaTi ary andeha hisotro ronono izy. Noho izany dia entana ny fitandremana sy ny 𝙁𝙤𝙩𝙁𝙁 amin'ny fanohanana ny komity araka izany, dia misy laharana finday ny filohan'ny komity araka izany dia 034 22 697 99 filoha Barea Mampifaly. Ny daty amaranana izany jobily izany ravana dia ny 6 Desambra ho avy izao, tanterahana ao Amparibe Famonjena amin'ny 9 ora maraina. 6 Desambra ao Amparibe Famonjena amin'ny 9 ora maraina. Fahaefatra, momba ny fanokafana sy fitondranam-bavaka ny tao-piasana 420 sy ireo tompona andraikitra SaMpaTi izany. Koa dia mitondram-bavaka ireo birao, tonia, mpandraharaha, ireo filoha zanaky ny FJKM voantso amin'ny andraikitra any amin'ny fikambanana Mpanazava SaMpaTi Madagasikara. Hitondranam-bavaka ihany koa ny komity lehibe, hitondranam-bavaka ny fikambanana Mpanazava SaMpaTi Madagasikara, hitondranam-bavaka ny fanabeazana skoto ny fiangonana sy ny firenena miely hatramin'ireo ry havana ny skoto FJKM ary mandray andraikitra izy. Koa entana ny hanaovan'ny 𝙁𝙤𝙩𝙁𝙁 SaMpaTi FJKM rehetra izany, indrindra aorian'ny
fanokafana nasionaly izany. Ny daty antanterahana izany fanokafana sy fitondrana ambavaka ny tao ampiasana 420 izany moa dia ny alahady fa 7 febroary 2020. Fa mialohan'io ialoha avan'ny fivorian'ny komity foibe SaMpaTi ny 9 sy ny 17 febroary ary tonga ny 18 febroary dia manao zany Fanompoampivavahana izany isika. Fahadimy ry havana dia fanamafisan'orona. Hamafisina hatrany fijorotsika SaMpaTi ho fitaratra sy modely amin'ny zavatra rehetra. Hampandroso ity SaMpaTi ity isika amin'ny lafiny rehetra arakisa amin'ny fananana loharanombola maharitra, fananana tanjona sy vinam-pandrosoana, ny fiaraha-miasa ny fitandremana na fivondronana hafa efa mandroso. Eo ihany koa ny fiaraha-mivavaka sy mianatra soratra masina indray mandeha isan-kerinandro ary ny fampivoriana handraisana ny fanabeazana skoto. Tandremo ry havana amin'ireo endrim-pandrosoana samihafa zay manimba ny tanora kehitriny. Ao ny fiarahan'ny lahy samy lahy, ny vavy samy vavy, eo ihany koa ny endriky ny fikambanana samihafa zay manimba ity Mpanazava SaMpaTi ity sy ny fikambanana dia miezaka isika mba hanatanteraka tetikasa SaMpaTi foibe. Ao ny fanangonana hira vokatra avy amintsika SaMpaTi rehetra zay manana hira noforonina momba ny SaMpaTi Mpanazava SaMpaTi zany na audio na tononkira dia aterina ao amin'ny foibe SaMpaTi izany. Ary ny fahaenina ry havana dia fanentanana samihafa. Entombavaka izao tao piasana 420 sy 20 izao. Indrindra fa amin'ny iomanantsika fantatra iatrehantsika 𝙃𝙤𝙑 fahasivy izay atao any morondava. Sodaparitany fahazavana tsimondrefana dia ny sodaparitany 430 zany. Ny daty amin'izany dia 12 hatramin'ny 14 septambra ho avy izao. Dia toy izany koa niezaka ataontsika SaMpaTi mba ho fanarahana hatrany fandaram-potoana atolotry ny foibe SaMpaTi, atolotry ny sodaparitany ary ny fitandremana misy antsika avy. Ifanentanana mandrakariva ny fanitarana ny ambaindainy SaMpaTi FJKM indrindra any amin'ireo toerana tsy mbola misy SaMpaTi na ny eto Madagasikara zany na any ivelan'ny Madagasikara dia ampiroboroboy zany skoto FJKM izany. Fisaorana hatrany ho antsika rehetra miezaka mahatonga tatitra aty amin'ny foibe. Mampahery mandrakariva ny SaMpaTi any ampitan-dranomasina handroso hatrany hita tokoa ny fitomboan'ireo fiangonana mahajoro SaMpaTi toy izay hita ao amin'ny FJKM Stuttgart fahazavana sy ny maro hafa koa. Ny any Komoro, ny FJKM fiadanana Moroni, mivavaka isika ny hijoroany ny any Canada, La Réunion, Seychelles sy ny maro hafa koa zay efa mangeta eta fatratra ny hijoroany izany. Koa amin'izany raha laha malalako dia miorena tsara za miova tanterao ny fanompoanao. Ny filohan'ny SaMpaTi foibe Rabe Manandratra Rivo Lanto Johnson mpitandrina zay atsotsika hoe Jabady Miremby, ny tonia SaMpaTi foibe Randriamanantena Solo Jean-Jacques Serafin Johnson mpitandrina zay atsotsika hoe Fandrasa Mikalo mitondra ambavaka azy mirahalahy ireo isika ry havana. Amen. Iroso amin'ny rakitra isika zao ry havana. Ny hira fa 230 no iraitsika dia ny diakona tompon'anjara no mitarika atsika amin'ny rakitra tokana monja mba hanohanatsika ny sampana Mpanazava SaMpaTi ao amin'ny foibe izany. 230 sy 400.
Iaraka hitsangantsika riavana hanolotra ny fanatitra. Iombambavaka isika Tompo. Andriamanitro, misaotra anao tokoa izay ankehitriny fa mbola afaka manavao indray ny fanoloran-tenanay amin'izao endrika hita maso izao. Raisoary izany volo izany Tompo hoanitra kasitrahanao, amasininao izay rehetra tolotra ianao, ampandrosoana sy hanohanana ny asanao, indrindra eto anivony ty Sampana Mpanazava Tily misy anay ity. Raiso ihany koa ny mombanay rehetra, ka tena ho anao tokoa izahay, ho fiasana soa tananao ka izay rehetra nananay tokoa anie, izay avy taminao ihany dia entina hanompo sy hanao ny sitrakao. Izany ary ny favaka sandratra noho ny amin'ny anaranao, misaotra Jesosy io. Amen. Afaka mipetraka isika. Hamarana izao Fanompoampivavahana izao tsika riavana, ny hira ao amin'ny FTV-AFiFaB malarina fa 530. Ny andininy voalohany sy ny fahaefatra dia atolotry ny ray aman-dreny mpitandrina ny filohan'ny SaMpaTi-FJKM izay nitondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika teo ny 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 aorian'ny 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 kosa dia ny andininy fahadimy. Hira fa 530, dimy voalohany sy fahaefatra, aorian'ny 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 ny andininy fahadimy. Mitsangana riavako. Tanteraka aminareo rehetra ane ny 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka. Ko arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fihaviany Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo. Izy ihany no anefa izany. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.